Meraba tompoko lasy tompoko vavy de mbola ankafaliana indray no iarabananao ary androrananao ny vaovao makasika ny mety toetry ny andro any talata ny alarobia ary ny alakamisy ho avy izao. Atombokontsika amin'ny any Andranomasina ary izay mbola mitoetra ny filazana makasika ny amafin'ny onjan-dranomasina amin'iny faritra atsimo nosy iny, zany hoe anelanelan'ny Toliara ka hatramin'ny manodididina ny Mananjary sy Mahanoro ho an'ny androany ny anio zany ka hatramin'ny rapitso vokatry ny izay alondrano avy any atsimo izay. Raha mikasika ny anty-antanety kosa de alefaka tanteraka ny tsiokan'ny aly izay indrindra moa fa manomboka ny alarobia izay omaina araka izany ny faritra maro manerana ny nosy akoatra ny tandrifon-drahona kely izay hita amin'ny faritra Atsinanana nosy iny satria tsy maro toerana izay aly izay amin'ny ankapobeny amin'iny Atsinanana nosy iny. Hojerentsika amin'ny Antsipirena ary izay toetry ny andro izay ho andrafitso maraina aloha dia aty amin'ny morotsiraky ny faritra Atsinanana zao no ahitana an'izay tandrifon-drahona izay raha ho an'ny voamaraina somary mandrahondrahona ihany ny ilana Atsinanana afovoantany fa de ny masoandro mibalika no ibany toerana amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra sisa ny tolakandro ho an'izay rapitso talata izay hatrany de mbola misy hatrany aloha zany indrindra moa fa ny tolakandro ny tandrifon-drahona ho an'ny morotsiraky ny vadivavy Vitovinany sy Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro fa de ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Raha ny vinany maripana ho an'ny rapitso de manodididina ny 3 ka hatramin'ny 4 ny ambony indrindra aty amin'iny faritra afovoantany iny izay somary ahitana fiakarany kely torak'izany koa ny ambany indrindra ny morotsiraka Atsinanana manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 7 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia ny faritra Sofia any Antsohiany 13 degré Celsius. Mikasika izay toetry ny andro zay ihany raha ho an'ny tontolo andro alarobia de omaina tanteraka ihany aloha amin'ny ankapobeny ny faritra maro manerana ny nosy zany hoe fandimbiasan'ny rahona sy masoandro misy orana malefaka kosa ny morotsiraky n'iny manodididina ny Toamasina iny raha toa ka somary mandrahona analanjorofo sy ny faritra Atsinanana. Ny maripana raha ho an'ny alarobia dia ahitana fiakarantsikelikely hatrany aloha maripana amin'ny ankapobeny raha ho an'izay 3 andro izay zany hoe manodidina 4 amby 20 ka hatramin'ny 5 amby 20 aty amin'ny afovoantany ny ambony indrindra, 4 amby 20 ka hatramin'ny 5 amby 20 ny morotsiraka Atsinanana ary 30 ka hatramin'ny 3 amby 30 ny morotsiraka andrefana mbola mafana indrindra hatrany ny faritra Sofia 4 amby 30 degré Celsius. Hofaranantsika kosa ho an'ny tontolo androny alakamisy izay toetry ny andro izay omaina amin'ny ankapobeny manerana ny nosy raha toa ka amin'iny Atsinanana rehetrarehetra iny no somary mandrandrahona ary arahana tandrifon-drahona kely zany indrindra ny alina ho an'ny faritra Sava sy amin'iny tendrony avaratry ny nosy iny. Ny maripana moa zany raha ho an'ny alakamisy de mbola mahatratra amin'ny 5 amby 20 ka hatramin'ny 9 amby 20 aty amin'ny faritra afovoantany, 4 amby 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana raha toa ka 1 amby 30 ka hatramin'ny 4 amby 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy mahatratra 5 amby 30 kosa ny an'iny Antsohiany ho an'izay alakamisy izay any no mafana indrindra. De makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao hatrany ho amin'ny manaraka indray velomany.